Dada Paul ahoana ry ngazara? Taireno arivariva. Arina ninona koa io tareno manao toy izao ve? Fa ve tsaheninao no eo koa mody magnatsafy eo? Toy izy fa tsara e, miady amin'ny bandikely mantsy nareo dia izao ny vokany. Asa miditra amin'izany ianao Dada Paul fa hono ahy? Mihinanao ary ngazara? Avy any amin'ny zanako dokotera angaha ianao teo no tazako lavidavitra mantsy dia nanatona anao Ie, avy ao mihitsy azo ao ka. Mitsiasy an'ilay tanimbary hamidy ve zany no niresahanao taminy? Ie, ka teo koa ningano saika hividy azy fa niala tamin'ny fotoana farany. Tiako fa be zesta loatra dia mody ampilafilaiko hoe maimbola mako zareo reo fa hoe nanodikodim-bola mpanjakany dokotera dia mila vola maika. Dia hono ary ngazara. Dia inona no tsy vidanana ny tany amin'izany? Ka tiako hidina roa tapitrisako. Tsy ho azo nga amin'izany izy. Olona nanatra anie io zanan'io sao velonse fa ho kiambala toatsika. Dresy aza taitra ianao ry ngara Paul tsy maintsy mbola ampiatso azy zareo reo Eny nefa dia tsoroko amin'nga fa efa nifandraiky bato izahay zao zahamody zao. Raha ampitso izahay no hiaraka miarina varatra sady andony vola no hanao ny taratasy fanakam-pivarotana. Dia ohatrinona zany nasa indrahy azy? Ka nisaika nividiana azy tamin'ny voalohany ange no hividianako azy. Tapitrisa telotelo tapitrisa ve? Fa indray nareo zany koa any mba tena manimba varotra dia tsy mba eritreretinareo mihitsy maninona zao tsy mba manontany aty fa mijabajabaka makany. Ka izaho ve nahafantatra an'izay fanarahanareo tany tao vao fantatro fa ingao no saika hividy ny tany. Nisy nividy indray. Fa hono aloha tena hovidinao ve aloha ny tany sa mamazovazy ianao fa ohatran'ny lany fotoana? Ngazara, fa impirina danga indray moa Ka zao ary asa natadidinao fa mbola misy vola koray tapitrisany aminao omeko vola roa tapitrisa ianao dia ampinao amin'io vola koa ny any aminao dia mody ianao no mividy ny tany fa rehefa vita ny taratasy dia zaho no isony azy. Zany kosa ve dia ety ry ngazara, aza mba manana roatra olona toy izany? Tsy ohatra ane zany avereno ary ny volako rehefa izay dia afaka mividy an'io tany io ianao kina moa ny olana. Dia izany foana ve zany no iainantsika eto? Tsy mba misy maromaro tsiraisana mihitsy. Dia rehefa any miangavy dia tsy anaiky ianao tsy maninona ka tsy nifanarahana kosa anie zany ka tsaolana zay fa zao afaka vidinao ny tany fa mila ny vola koray tapitrisa zao arivo zao na farafahatarany raha pitso maraina fa tandremo ny misangisangy amiko fa tena tsy mety Dada Paul ianao manambola fa rehefa hividy ny tany ny dokotera ianao dia mahay fa rehefa amerina ny volako dia ohatrany mihazo azy sy malaindaina tsy mety zany ariva ny andro Dada Paul fa aloha andeha. Tena manomboka manao ny tsy fanao mihitsy ty rangazary ty ary tsy napoziko taza mihitsy dia inona zany no ataoko nefa dia efa mba miandray ireny ankizy ireny. Ary tena ngazara indray ty fanena amiko ty mino ahafavina andrana nga Paul tao indray izay eo lahy mena miavina ny olona no akazo no ambenany andraso fa horovaniko indray mandeha amin'izay roso aliko any. Tena lehibe raha ty le aza fa mitady fomba anaovana varipaty angazaty ngazara no mandalondalo ariva ety aminay sa mbola manimanina an'le totondro be teny ampirifana? Aza mifandrebireby lehibe raha avy nijery ny varotra fa aza be resaka lahy lasako hoe lahy mandefa efa miandry an'lahy ny tompony lahy. Mbola be vava ihany ataoko mahamay anao ny any way eo nefa anao zany ny ainy ako te anao amiko eo. Atolotry ny radio feno maneho anao indray ary amin'ity alay ity ny fizarana faefatra amin'ilay tantara nampitonana lohateny hoe fitiavan'ny dada sanganasa ny Simon Menjanazy. Ireto avy ireo namelona ny tantara Ianitra Lalaina mampitony niaraka tamin'ny Boazy i Antoine i Adja Fister Odilon Rafalmanana Simon Menjanazy nandray feo Odilon nanatotosa Simon Menjanazy. Fa hono ary bera to mbola tsy tonga ihany ty Dada Paul eny tokoa ary najoro asa mba gaga so mba lasa mitaka mitovy an'ilay ngazary iny koa ary ny olona iny ry izy mianada. Tena tsy dia fanaony loatra zao fa tena mahagaga tena tsy azoko mihitsy. Tena efa ho amin'ny 7 maraina anie zao
fa naninona ary dadapoly. Ody any an-dragno. Misy olona miantso any atokotany an'izany ry Bera. So mba izy zay. Andraso koa jereko vetivety. Tena manahirana kitika. Aza malaky kivy toy izao moa fa inona ary ty? Ngiazara fa anao inona ty aminay indray hono zato izy. Elana tsiny le Tsirbera raigny zavatra nitranga raigny mba sendra ny fomafana de nitrotre. Ka efa mangatsika zany izy zao. Janony any moa lesy zany fa hosombana indray ve moa ny fiarahamonina. Ka ianareo ihany ange Ngiazara no antony reny. Ka anao inona fa maika mibande? Tapa-kevitra lesy fa hividiny tany fa nilatsahan'ny fanahy masina anga zato izy. Aza de ataoko vazovazo moa ry Bera. Tena marina any fa tena tapa-kevitra hividy azy io aho. Ka mividiny ohatrinona hono zany no asahinao sao de anatala olona fotsiny iray. Le ny fagnarahantsika iny re. De tsy haiko aloha na anankizy roa vavy na tsia. Fa inona ny mahatonga ny jahy teny an'izany? Ka efa nisy olona nandalo ny resaka tamin'izareo teo omaly. De tsy fantatro izay ny fanarahany tao. De mba lazaoary moa lesy zareo fa mitady azy aho Andraso vetivety ary aloha fa olazako ry zareo de ho hiteo Fantatra lahy moa ry Bera fa tsaha hisy hividy an'io tany lahy io mihitsy na dadapoly azy. Tsy maintsy lasako lesy ny tany lahy io fa ry lehibe lahy io tsaha melako io ry Bera. Fa iza le olona teo ry Bera? Maninona ny tsy nampandrosoanao? Ka tsy dadapoly angenorina joro e. Fa izy Ngiazara? Fa nao inona tiandray hono izy? Tapa-kevitra hividy ny tany iray hono izy. Mba mahagaga koa zany. So de fitaka fanondroandray ary zao ry najoro. Safi miditra aloha de ho hiteo ihany na izy na ity hoe dadapoly ity ka samy mbola tsy nandraisantsika vola ka tsy misy tokony hamatotra antsika. Ndasoary fa ho mpandrosoko vetivety izy. Mandroso ary ianao Ngiazara. Misaotra lesy salama aby ianareo. Salama tsara. Ka ahoana hono ry Ngiazara fa miaino anao zay? Fa tena ohatran'le nataonao maly indray ianao Tena ialana tsiny regny izy miravavy aloka sendra ny seragna rainy fa tsy hiveriny akoa tena manome toky Ento ary ny resaka ao fa miaino anao zay? Araka ny rainy resaka ny fanaovantsika rainy de tapaka ny hevitra rehefa nandinika fa hovidiko ny tany. Tena matotra ny resaka ifanaovantsika Ngiazara? Tena manome toky matotra ka. De vonona zany ny telo tapitrisa? Tsy isy efa vonona isika ny magnamboly fa mba nanao fitsapananareo fotsiny Ka tsy tokony isika kosa ny fampitsapy manjary lasa manahirana. De amin'ny oviana zany no androtsahanao ny vola? Ka na de androany ihany aza de efa vonona ny vola rehefa vonona nareo. Ka ny tena marina anie Ngiazara de tsy atiano andrasana ny vola fa eny miarina varatra de atolotro anao eny ihany koa ny taratasy rehetra mahakasika ny tany. De sepito zany vao vonona nareo ve? Ie, aleo ngamba rapito zay sady amin'izay koa efa lalan'ny verina ihany zay. Satria ve hiverina sepito nareo? Mbola tena betsaka ny zavatra karakarainay ka tsy maintsy mody rampito zay. Mo tia namako ty koa tsy maintsy miditra miasa amin'ny latsinainy. Ka raha vonona zany ianao de eny sika no mifanao fotoana amin'ny folofolo eo. Eny ary fa vonona zay aloha ary fa de misaotra nareo telo menada afaka nandray ahy Tsy misy isaorana ka. Mandra-peo nary ianao? Zay leo velesy ry Bera mba hateriny lahy eo ambany eo fa sady mba hijery farany ny faritry ny tanimbary sika. Aza de mila voatsiary mare Ngiazara. Tanimbary efa hitanao isan'andro koa ve no andaniko fotoana iarahana aminao eny. Ivereninao ijereny ray mandeha raha mbola tsy tadidinao tsara fa ako sady vao mamiresaka amin'reto lehibe reto. Aza mba atao an'izany mare lisy. Ka marina kosa ny azoko. Fotoana fohy ihany sisa mba fanay mifampiresaka sady mbola misy olona ho avy ihany koa eo hividy an'le tanimboly. Andao ary fa ilozako aloha nareo sepito zany Ndao ary. Mba masika koa ianao zany ry Bera. Eno Mandrebireby ry Sylvia. Fa hono de tena omena azy tokoa zany ny tany Zao ny eritreritro fa asa na entina tsy. Lazao ary aloha de ho hiteo. Raha mbola tonga eo ihany koa dadapoly de ekeny izay lazainy araka ireny resantsika omaly ireny fa omena fotoana ihany koa izy eny miarina varatra. So mba tsy mety aky zany de raha samy tonga daholo zareo de atao ahoana?
dia ny any dadapaoly ny ekena satria ny azo fanofanana ihany fa ny antinga azary ty aneka vary maty e. Fa hono ary na joro. Ahoana? Anao velo efa niantso ny dadato. Ka tsy hitako aniry bery izay tonga ny antsoina azy e. Rehefa mahita an'ilay vola ilainy sika dia izay. Eny e, za koa aloha efa saika niteny tamindry ihany. Ny mahazo azy efa tsy fidiniko. Ka raha izay ary ny hitanao fa mety dia leo amin'izay e. Dia nanga raha-pitsy moa izany nareo roa vavy reto. Izay aloha ny fikasana fa miankina amin'izay ataondry zareo indray ioko. Ka mandra-piandry ny ampitso ary dia tsy aleo ve miaraka makeny an-tanimboly sika dia sady mba hitanareo ihany koa ny tena lehibeny ao. Ahoana izany Sylvia? Andao ary andeha hoeny fa impiry mba andeha hidina aty ambanivohitra koa e. Eny e, sady hitondra ranjony telo aho dia sady mangahazo eny sika no anjony sa ahoana ozy nareo roa vavy. Vao maika tsara sady mafana raha teo koa ny andro. Aleo ary ianao makomana dia hiainga e. Nefa raha tonga eo izany dadapaoly dia ahoana? Ka tazantsika avy eny raha misy olona miditra eto ka. Ay, ndao ary. Indrehetra iny ary na joro dia mbola taninareo daholo. Hitanao ry ala somary ambany andrefany ry? Ie. Iny, hatramin'iny ny faritsy ty tany ty. Dia reo ala kely reo koa ve izany ry bera mbola ao anatiny daholo? Ie, ao anatiny daholo reny. Nahazo tany lehibe kosa ry zareo a, dia nividiana daholo ve reny ry bera? Nisy aloha ny vidiany zareo fa ny fianakaviana ihany. Fa ity misy antsika ity izao a, lovana velan'ny ray aman-dren'ny dokotera dia miaraka amin'ireo any be lanitra ireo. Fa isika ty tokoa moa izany izao mety tsy ho tonga any e. Inona ka ianao atao, maninona moa raha makandry bera? Aleo ary aloha hanongotra mangazo iray fototra eto andrahotsika e. Dia rehefa any amin'ny telo andro any sika dia mandeha mijery any. Mangazo iray fototra very bera dia ho ampy a? Ao fa ho hitanao eo e. Dia rehefa mahamasaka sika dia iny ihany no ataontsika misy anjonoana. Anjonoana trondro ve? Eny re. Mba vaovao amiko indray izany a. Raha mba fialan-tsasatra niaraka tamin'ny dadaka iny nataontsika taty tena nahafinaritra. Hita ho a. Fa ty moa mbola zavatra hafa mihitsiko. Fa nazanona tsy izany kosa angamba ry Najoro mba nahafinaritra sy nitondra hero anareo vavy kosa angamba ny rivotra madio sy ny feom-borokeliny be ravina. Izay indray kosa aloha dia marina e. Izany anie no nilazako teo hoe raha vakansy natao taty dia angamba ny tombo firikilao mihitsy a. Fa ny tena mahafinaritra ety ambanivohitra ety koa anie dia saika hita ety an-tsaha avokoa ny zavatra hohanina. Fa any andrenivohitra any izany dia izay mietika vola avokoa. Ianao indray no kamo aty e. Fa raha olona mahakarakara tena tafita. Ireo bitrompitsika ireo izao a, isakiny mandeha toy izao a dia mitondra ahitra sy na vomanga kely dia ampy ho azy. Ny omby moa dia io ambany mihinana io, fa rehefa maina ny ahitra dia ny mololo no mena azy. Ay ve izany ny dikan'ireny mololo marobe angoniny be ireny? Ie. Mahafinaritra tika. Na inona ho lazaina na inona ho tenenina, tena hafa ihany ny aty e. Ka andao amin'izay ary hanongotra mangazo anankiray isika e. Eo nareo roa no manondro izay hongotako. Maninona raha ity e? Ity izao hitako hoe mety ngeza be ny ao anatiny. Io ary nandao andramana. Dia raha ohatra ka tsy ampy ve moa sady io tsy maka anankiray indray? Tsy lahantsika io rikala. Raha tsinonako. Andraso ary. Aleo somary sorosoro kely ny manodidina azy. Hitanareo amin'izao? Ary toa mamokatra be izany ry be. Tsy mampino a. Firy izao nisan'io? Andraso e? Isa, roa, telo, dimy ve nama? Dia ny mangahazo na ny vomanga na ny saonjo. Izany hoe ireo zavatra ambolena ka ny faka no hanina dia tsy lazainao hoe mamokatra fa mamody. Mamody? Fa inona ny dikan'izany ry bera? Satria ireny vodiny no hanina ry Sylvia. Dia izao no maha hoe mamody azy. Fa raha vary na katsaka, izany hoe ireo zavatra mamerana kosa dia lazainao hoe mamokatra. Ay ve. Izany mba ilazana hoe ianary ihany ny fanaon'ny olona ry kala. Fa hono ary bera? Meno anao a? Ary an'izy io tany misy legioma io, ohatrany misy salady sy voatabia izy izany a. Atsika daholo ireny ry Najoro a. Ay, tena mahakarakara mihitsy anie ity bery ity e. Sady tsara izany a, tena vokatra mihitsy.
fa teo ve te hihinana salady ka raha tsika moa io ry be raha inona no tokony hisakana antsika tsy hihinana hita ho a andao aridina eny dia eo pototro manga midoroboka io sika no mahandro sady mamitana sika no mahandro azy dia aiza ny menaka sy ny vinaigra sy ny tongolo anaovana azy efa dia hihinana mihitsy aho zany efa nitondra menaka aho fa ny tongolo misy eo tanimboly eo dia ny vinaigra kosa soloantsika voasary makirana ay tena marina zany ry bera misy maniry tokoa eo akaiky io zany tokoa rehefa ety ambanivohitra mahafinaritra milamindamina feno karazan-tsakafo rehetra miaraka amin'ny rivotra madio sy ny feom-borikely vakivakiany moron-drano madio manga mahafinaritra aha to lasa poeta tampoka timby andao hitondra fa tsy eo no manofinofy eo ka efa vonina ve ny ombitsareta ry bera efa vonina fa nareo roa sisa no andrasana tena mbola maizimbe mihitsy angeky izany amin'ny efatra sasany zany tsisy maninona eo tsy misy atahorandria ty ry Sylvia sady betsaka raha teo ny olona mandroaka sarety mandeha metsena andro zao ka vonina ary ve nareo sao tratra toandro sika andao amin'izay ary fa efa vonina izay iny ary tonga dia tambaro ny fire dia metaro ao anaty eo nareo roa vavy aza manany ihany ry bera ay moa ka mandoa fire koa zany no mandeha amin'ny sarety oatra izao sy laingany bera zany ay ve misy tafo zao koa reto saretireto misy tafo ny sarety fa rehefa mitondra vokatra ny tsena ihany aho apetako izy io fa azo esorina zany io tafon'io rehefa mitona vokatra dia esorina io fa rehefa hitona hitana ihany vo apetaka dia izao zany akiny fiara-pitaterana ety ambanivohitra saikany maro mihitsy no mampiasa ny sarety ho fitaovam-pitaterana ty na olona io na vokatra fa tsy mandany vola amin'ny carburant kosa ry zareo marina zany sady mafana koa ato anatiny fa zao ry izy roa azonareo atorinany io mololo ny velariko ambony tsy io ao dia matoria fa mbola lavitra ny miarina varatra ka tsy manginirereo ve bera raha tory izay vao tonga ary amin'ny fiangonana sika dia fa tsy fankahitana ny olona any misy namana miandry ao mantsy ny fotoana ifampiandrasana rehefa mandeha toy izao eny ary koa sady vao ny fomaraina loatra kosa tsika dia mirary antsika ho tonga soa zany aleo tokoa ary aloha tsotsotra ao ary le lamba lehibe ao anaty sakosy akaikindrio tafiny ty ve ie Sylvia ahoana fa inona kiry aloha ohatra jiro mandehandeha ry ay zany ry aloha ry io ohatra jiro mandehandeha io tena ohatrany tsy haiko ny andro koa mbola maizina beko antanio amin'ny bera kina bera bera ahoana fa inona ry bera io jiro aloha io mpandroaka saretina matsika re io ry izy roa ay ve zay vao azoko ny haiko fa nataotra nganareo ka zavatra tsy mbola fahita hatramin'izay nainana kosa ane zao tena manao avantiry sika sindririna joro fa ono mba nafinaritra indrive nefa ny diantsika taty araka nolazaindry tamiko le sika teny amoron-drano iny hoe raha mba vakansy ny arana tamin'ny dokotera zao dia tena nafinaritra mihitsy tsara aloha zay ny azoko lazana azy na izany na tsy izany ry Sylvia tena misaotra anao tena tsy vitany hoe namana fotsiny ianao fa tena solondra vavy tsy mba nananako mihitsy fa inona koa ny sorandria amin'izany ka mba lasa fotsiny misaiko ny vavahako dia mba ho voavaza olana mahazo atsika izao no najoro engany tena raiky tory izy roa marina mba nalaky ihany aloha izay amin'ny fitory izao aleo fo azoko amin'izay aloha zareo fa najoro fa ahoana ry bera ngato tonga sika tena nampirevy le sada sy le mena efritazany ry ny tanàna fa somary mijanona kely eto aloha isika eto mantsy mba misy rano azo izy sasana tare ay andraso ary fa amoan'ny Sylvia mifoaza fa tonga sika mifoaza ho afa tonga tsika fa mifiry zao efa mifito aki zao sady eto ny mba misy rano azo sasana tare aloha fa bongo be ny mahazotsika roko dia tsy mangatsika be ve zao io rano efa mifito ane zao rikaly efa mafana io tsy hitanao ny masoandro efa ambony be io ary mahafinaritra be zany andro zany
manga ny lanitra sady miposaka vao maraina koa ny masoandro. Tena marina ary efa manitra volinandro ny paka na pasika mihitsy. Ao tsara ve nareo roa e? Nanao lalana zay Bera. Angamo Bera dia hoe nisy lalana eninay fa zay ary natory-beko sady nanonofo milay be koa. Sady nety mihitsy kosa ilay tsy tatiko hitako izy nanofoko. Reny ary izy roa ny fanaonay rehefa mandeha toy izao. Ary naninona ny tsy nitondra vokatra namidy ianao? Ny tsena misy ihany ry najoro fa tsy mbola amin'izany aloha izao ny saiko fa izay avy tatsika ity raharamana irany ity e. Tena misaotra anao ary Bera. Tsy hita Paoly ve ty tamin'ny manatona antsika ity? Tena izy tokoa iny fa ahoana ary tena tsy nitranga mihitsy ngaray ny maly a. Andraso aloha hoenony izay ho fanazavany tena manatona hoe ty amintsika mihitsy sady izany a. Manahoana nareo telo mianadahy? Salama tsara zay e. Ary Dada Paoly ato tsy tonga tamin'ilay fotoanany fametrantsika omaly indray e. Ny arahaba moa ny andringabe raha mbola tsy vita dia efa mamatotra amin'ny resaka sahady no atao. Eno a Dada Paoly, manahoana tokoa aloha ianao e? Salama tsara aho anaka fa misy antony matotsy tonga ary tena ialako tsiny aminareo mihitsy. Fa nisy inona re? Dia ahoana izany? Ka inona izany izao no azonay atao anao? Ka mikasika ireny resantsika ireny mihitsy izao no diako aty. Zay ary lefa nolazaiko taminareo mianadahy dia ina no ataontsika e? Andraso aloha fa ho hitantsika eo ihany. To ina tsy miteny mihitsy nareo e? Sa efa misy nalasa ihany ve le izy? Ny hoe lasa eny e, saingy mbola tsy nisy vola voaray kosa aloha hatramin'izao. Ka raha tsy madiso kay dia manakory izao ny dianareo izao? Ohatra ny vonimbonina iverina ny andrenivohitra. Ny tena marina fa tsy atao lava ny resaka Dada Paoly a. Eny anaka. Niverina tany an-trano omaly ariva Ngazara ary nilaza fa tapa-kevitra ny vidin'ny tany tamin'ilay ny fanarahanay. Dia tapa-kevitra ny an'olitra azy ny tany izany nareo? Satria tena tsorina aminao fa mila vola maika izay moa ianao ihany koa tsy nandalo omaly dia nekenay. Eny ary fa dia tsy maninona raha izay no izy. Diso tokoa tsy nandalo tany aminareo. Nefa ve Dada Paoly efa nivonina ny amin'ny vola omenanay e? Vonina sangy tsy ampy kely ny volako. Fa tsy ampy ohatriny indray Dada Paoly a? Roa tapitrisa no ty amiko anaka. Fa naninona indray no na ena? Manahirana re anako. Izay misy aty raha mety aminareo. Fa izaho nefa tsy miova amin'ilay teniko hoe anofana fa tsy vidy azy. Andraso ary moa izay mba hisasa vetivety fotsiny dia aleo eny an-tsena mihitsy tsika no miresaka. Omeo an'ny Bera ny numéro ny telefonao dia aleo fahatsoanay ianao rehefa tonga eny izay e. Tao izay tokoa no hevitra metiko. Izay ary dia rehefa avy eo indray mihaona Dada Paoly a? Eny ary anako. Tsy maninona ary Dada Paoly fa aleo raisinay ity dia andao aloha sika androsaka azy ato amin'ny tia fa manao kanty ato mantsy dada. Zany ve? Ary mba tsy fantatro indray zany a? Misy olona mpanofa tany koa ny aty e dia asainy arotsaka aty amin'ny tiavony miarina varatra dia azony dada jerena avy any Antsirabe. Izay zany le olona mpandalo ao amiko hoe manofana ny tany any Ambonanirany. Angamba ka tokony homamaika ihany sika ry izy mianadahy manao an'ilay taratasy any amin'ny komina fa sao dia tratra ny Ngazara afaka hanao ineo izy na izany aza tia hita ny tsy fahita indray nga? Zaho angamba no andeha atao e. Mandeha anakinareo mianaka Sylvia avy dia mandeha any amin'ny komina manao ny taratasy fampanofanana. Izay Sibera kosa androsaka reto voly reto ary amin'ny tiavo vetivety dia rehefa avy eo izany izay mamonjy anareo any. Aleo izay tokoa ny atao e. Ka aiza ary ny karatra ndry anaovako azy dia manao sony fotsiny ndry rehefa avy eo. Ty ary izay fa andao samy anao ny azy fa mandeha ny fotoana ka. Fa tsainjahy Paoly vareo miaraka amin'izareo io e. Tena izy io. Fa inona ary ny dikan'izao sa zanatriva re namidiny zareo amin'njahy Paoly indray ny tany. Tena tsy mamely zany a. Aleo avy dia anatongako eny mihitsy. Salama avy vareo anareo? Salama re Ngazara. Ngazara. Salama ka. Ary maraindray ny izany a. Mipetrapetra ianao fa mbola misy resaka kely ataonay vetivety sa mba afaka miandry kely? Ka le fotoana tsika omaly eny diko e. Fantatro tsara fa mbola miresaka kely vetivety an'le tanimbolo azay dia rehefa avy eo miresaka aminao. Tena mandainga mihitsy kalana joro ty. Izay marina moa madomizely resana. Rehefa nomenareo azy ny tany dia lazao fa tsasikolana an'izay. Izay mihitsy ny marina Ngazara.
aleo dia tsorona aminao fa mbola misy olana kely izy satria tsy ampy ny volany ka raha mahafen'ilay telo tapitrisy ianao dia omenanao e. Tena fetsy mihitsy ty bery ty. Aleo dia mody arahako amin'izay heviny izay ka vonina ary ve ianao ngazara? Zay tena vonina matoa tonga ty. Ao ary aloha ho isaitsika ny vola. Fa aiza aloha ny taratasy, aiza ny taratasy? Io rery zaro, jereo, matoky ianao. Tena voniny reto, ka atao akory re ny volako nefa ty tsy avo amin'ny mihetsy. Ka miandry ny volanao zay ngazara fa maika. Mbola arotsaka any amin'ny tiavo mantsy fa tsy afaka nitazona izany vola be izany Zao re ny marina, voatsampitsely ny volako. Tsa misy hevitra izany ngazara. Vola komple no ilainay fa tsy mila na dia ariary monja aza no latsaka amin'izay telo tapitrisy izay. Asa mba ataony mory be raha nareo koa any dia oatra mandrava sivana. Maika ngay ngazara fa rehefa tsy komple dia aleo iresahanay amin'ny dadapaoly fa laitsy izany raha indray izany marina. Eny ary dadapaoly fa tsy misy tsigny, mahasalama dia mahasoava ny tany. Toko asiana ambody voara kely izany sy ahteo Eny ary mory ngazara, rehefa vao indray izany no miaony. Tena mafy ianao Robert, miaika anao Diso fatatsika rendrina joro Tena efa nangovotra mihitsy aho teo hoe vazavaza eto indray ty bery ty. Na dia tsy nandihy sekoly aza ne zaika ambala tondro Sylvia dia mba mampiasa saina ihany. Misaotra anao ihany aloha milamina izay ny mahakasika ny taratasy rehetra dadapaoly Eny tokoa anaka. Valotony izany no anofananao ny tany dia mba enjenao mola iambiny fa za aloha hiezaka hitady ihany angamba tsy hamono antoka anao ny roa taona nisorina. Eny ary anaka. Dia misaotra tamin'ny fampitokisana misy eo amintsika dia ampitaony amin'indrainao any fa miraly soa azy dia veloma ozy dadapaoly. Ao fa ho tongako somatsara any ny afatrao dia karakarao tsara ny tanitsika efa karazan'ny tompony ihany mantsy ianao izao mifampiantsoantseo ihany sika Aza matahotra anao anaka fa dia ho karakarako tsara io ka. Eny ary fa matoky anao mazava moa izany ny resaka nataon'ny délégué teo fa mijanona aty aminay ihany aloha ny kadasitra sy ny titra fa iny taratasy ny fanaovantsika iny ihany no tahirizinao tsara. Eny tokoa anaka, azoko tsara izay fa efa milamina izany izay ny rehetra fa dia efa nampy anay singabera amin'ny fampiakarana ny vokatra dia manomboka mandray ny tany avy eo. Ny tambolo kosa na mbola tsy ho raisiko amin'ity taona ity aza dia tsy maninona mandra-pahalafo ny gaberany mangahazo. Tena misaotra betsaka re dadapaoly tena hita tokoa fa ray aman-dreny mendrika anao fa engany dia mba hifagnambina tokoa sika. Izay ary nisy fa omenay lalana amin'izay angamba ianao mbola mba misy resaka kely ifanaovanay amin'ny pera vetivety koa manko. Le ohatra sady maika ianao dadapaoly dia andraso fa hiaraka sika semody. Izay ary aloha antsoa raha rehefa andeha ingary bera. Izay ary aloha nisy fa dia veloma dia tongava soa rô anaka. Misaotra dadapaoly mirary soa dadapaoly mba milamina angamba ny amin'ino izay Robert. Toko mety ny nataontsika sa mety tsara iny ka. Fa izay ataon'ity ngazary ty aminao anie izao Robert mbola tsy fantatry. Anjarako ny mandamina an'iny fa aza matavitra nareo. Ty ary aloha omeko anao ty raha etsy ty ampanaovanao ny tao raha sady mba hividiananao izay ilainao koa. Orina joro sao dia be loatra ty raiso Robert fa inona ary ty dia aza mivarotra vary ampanaovan-draharaha fa aleo manan-karama. Marina izany ampy ty fa misaotra betsaka mbola tsy fantatra mantsy izay ho toy nyty raharaha mahazo any dady tiako aleo dia mba ampiripirimina tsara ny vokatra rehefa miakatra. Dia misaotra betsaka Robert tamin'ny fandraisanao anay tena nafinaritra na dia tao anatin'ny adi-saina aza no niarahantsika taty. Tsy misy tokony isaorana re madomizela adidi no nataoko taminareo tongava maty ny amin'ny magnaraka rehefa mba milaminy ty raharaha ty. Eny Robert izay no irarintsika ka andeha hitady ny fiariverenana amin'izay ne izany zay Robert dia aza dia miandry hariva loatra moa vao mody. Andao ary ateriko aloha nareo mirahavavy tsy mialeo ary tsy efa miainga ny fiara hitondranareo sady ako any vao angalany saontsy sy ny vary hoentinareo iny. Marina izany sady mbola mba hijery orana hoentina ho an'ny dada fa mba tiany manko izaiko. Sady tena fotoanan'ny orana tokoa izao andao ary fa saotary sika. Zay ary fa lasy zay veloma Robert. Veloma Robert. Eny ary dia tongava soma tsara dia mampamangy amin'ny dadatoa any tsy magnadiny io libera kely na dia ty lavitra ty aza. Mivavaka ho anareo hatrany mandehana amin'izay aloha vonjeo ny sarety miantso anay rehefa tonga any veloma veloma ary tongava soa veloma
tena mampalahelo ry izy. Efa mba zatra nisy atsika izao izy dia lasa mangina rerindray. Dia mbola hikarakara ny renrehetrareny zany izy iny rehefa tonga ny be ravina. Mampalahelo efa mba tokony hanambady kosa ny ankizy iny hita mihitsy hoa. Zahay vao tena lasika ry Sylvia. Fa efa mifiry ankizy izao amin'ny 9 alina. Tena tratralina kosa sika. Efa sasa miandry atsika izay dada. Dada! Dada ô! Ary toa tsisy mamaly. Sa aiza ry izy? Mety efa raiky tory kosa angamba iziko. Sika koa moa tsy mba niantso azy mihitsiko. Moa izy koa tsy niantso atsika. Andrasa aloha antsokindray mandeha ka. Dada! Dada ô! Voay fa zay ihany. Fa inona ny dikan'izao ry Najoro Zary mba gagako. Tena mampiahiahy mihitsy izao Andrasa aloha fa misy lakle iray ihany any aty amiko Zay andao amin'izay ary midira. Ary tena maizina be ato zany Aleo ary aloha rehatra ny jiro eto an-davarangana Tena mila mitandrina ihany tsika amin'izao zava-misy izao Tena mahavariana mihitsy izao ka marina Ka voairy aloha ilay varavarana amin'ny efitra dokotera Dada! Dada! Tena tsy atoki izy Fa lazay sy dada Inona ary mampikorapaka ndrifa jereo aloha fa ohatry misy taratasy any io Marina izany. Ie, tena soratanana ity. Najoro Sylvia. Aza dia taitra loatra nareo mirahavavy raha mandray n'ity taratasy ity. Tsy afaka ny antso nareo tsony mantsy aho hatramin'ny alakamisy satria voatery notazonina aty amin'ny braony komisaria. Miandry ny fiverenanareo sy ny vola izay hoentinareo zareo vao mamela ody hony. Na izany aza nefa anaka dia salama tsara fa zamanay ianareo. Ireo mpiara-miasa amiko teny amin'ny hopitaly no nikarakaraky ity. Raha vao tonga dia mandalova eny amin'ny braony polisy fa miandry ny fahatongavanareo Dada. Dia mba tsy rariny ankizy izany ka maninona dia atao toy izany foana izy. Tena malahelo ny raiko iny ary Sylvia. Zay ry Najoro mazava anie izany fa raha vao tonga sika dia avelany ody izy Sylvia, ka tsy ampy any ny vola nentintsika Vola 10 tapitrisa ny ilaina nefa ny hitantsika 4 tapitrisa fotsiny. Andao aloha mbola misy enina tapitrisa izany. Dia raha pitsy maraina mamonjy azy eny vao maraina dia ho hitantsika eo izay fampiresahana eny ka tsy androko izany raha pitsy maraina izany. Zaho ihany dia andeha ho any anatitra ity taratasy nandrotsantsika ny vola ity. Najoro tsy mety kosa ny hevitry indry izany. Efa ho amin'ny 10 alina anie izao dia raha maninona indray indry dia ahoana. Tsy zakako ry Sylvia mieritreritra ny raiko mbola hijanona tory any androany rehefa tsy andeha any indry dia mijanona fa tsy maintsy mandeha aho izao. Fa inona moa no mahatonga andrianao an'izany amiko ka raha ny ray indry ary ve ny voatazona toy izao hitazonana ny raiko an'izao dia ary tsy indry. Eny ary fa fao ny ranomasindry fa andeha hiaraka sika ary aza manao teny mahery toy izany tsony moa azafady malahelo any dada loatra ki ary Sylvia. Zao sainako tsony izay teny ho teneniko tamindry. Tena malahelo any dada. Zao efa nifandray sy ny fampitondra tony zoko izany sika ka miomana ary dia andao anainga fa sao tary eo indray ka misaotra kira zoky ary okan'izay moa ty ranomasindry ity fa tsy havitana zavatra anie izao ndao ary izy nareo ary anao inona ty amin'ny andro alina. Mademoiselle Najoro tompoko zanako dokotera Fenitra. Ay mandroso ary anareo Sotra tompoko. Fa taiza moa ianareo ny vao zao vao tonga mamangy azy amin'izay amin'ny andro alina be ohatr' izao. Tsy matatra mihitsy izay anareo Rehefa trasiny tsy ampoizina tompoko dia tsisy tahotra izany tsony. Indrindra izany hoe raiko no aty aminareo. Mandroso ary nareo. Ao mipetrapetra etsy aloha fa akazy Eny tompoko. Ny zanako fa tsy tokony hametra-panontaniana izay antony izao dianay alina izao ianao ry dada. Manahoana ianao dokotera? salama tsara Sylvia. Tonga solo nareo roa fa ino ty Najoro iteraka retim-poanao indray ny ty ranomasinao ty. Zaho any anaka tsy maninona fa nitazonina taty fotsiny na maninona na tsy maninona ianao ry dada. Tsy zaka saiko izao atao anao izao
mba olona navita soa tamin'ny mpiaramonina sy ny firenena ihany anenao e. Nefa dia maninona no atao ohatr'izao foana. Miala tsiny ary izy telo mianaka. Efa mandroso miala mantsy ty ny andro ka inona moa zany tena atondianareo amin'ny rahavavy? Akazy atory any an-trano izay tompoko. Sarotra be zany mademoiselle. Misy fepetra mantsy vavaka mody izy. Sa efa fenonareo ve zany le vola e? Ity ary tompoko ny taratasy manamarina ny nandrotsahako ny vola amenoana azy tany ambanivohitra. Saingy amin'ny alatsinainy vao afaka alaina. Ka miandry izay zany tsika sisy sady mbola antsampy ane ity e. Folo tapitra ny volaza fa mbola tsy feno tamin'io vola nahodinkodiny io. Nefa ty mbola efatra tapitra monja. Eny tompoko, tena mbola tsy feno tokoa io nefa manome toky anareo re afa tsy maintsy fenoko alohan'ny farany volana io e. Miala tsiny mademoiselle. Mba manana ray toy io raiko io re ianao tompoko. Ary mety manana nabavy toa koa. Mba miangavy re avelao mba hody izy fa rampitsy maraina izay manatitra azy eto indray. Fa nga ianao tsy manana nadany fa ianao indray no makaty e. Tsy manana re tompoko. Vavy tokan'io raiko io Ay. Mba manana fo mangoraka re tompoko. Mbola avy any ambanivohitra lavitra be izay nakaty izao rehefa tsy nahatratra azy tao an-trano. Finina moa ianao? Mpiara-miasa aminy tompoko. Mampalahelo tokoa ny mahazo anareo zany. Nefa ialako tsiny fa tsy afaka andefa azy ody mihitsy mba azonareo an-tsaina moa ny sazy iandry raha mamoaka azy tato nefa ny vola mbola tsy feno. Eny tompo, tena tsapako tokoa zany nefa entiny fitiavandray Miala tsiny tena miala tsiny mademoiselle. Tena ialako tsiny indrindra dokotera. Hainao ihany miasako e. Tsy manome tsinanao asefa. Miasanao tsinanao taonao ko. Tsy aleo ve mandeha miverina amin'izay ianareo roa sao trarotrano loatra. Aiza moa ianareo no mipetraka e? Eny ampitany katedraly tompoko. Lavidavitra ihany aleo asaiko aterinamiko nareo fa tsy mety ny mandeha modirery ihany. Ny andro mantsy ty alina raha teo. Tsy re tompoko. Aza misahirana ianao fa aoka izay telo mianaka hiara-tory eto. Tsy andeha hody izay fa iandro ny maraina miaraka amin'ny eto e. Najoro tsy mety zany mianaka. Tsody ary dada. Mbola reraky ny lalana loatra nareo. Tsody ao ary dada. Tsy misy antony tokony hodiko any ka hita. Adaly. Ka tsy ahita tory e. Enao aty. Aleo akindry Sylvie no aterindry zareo fa za hijanona. Fandrivy adaly. Rehefa mijanona dia miara mijanona fa tsisy an'izany. Ka na izany aza ny eny fa nirindreo tsy afaka amelanareo hijanona eto fa sarotra be zany. Zao ary sefo rehefa tsy mety zay dia aleo indray ihany ho soloan'ny dady ety fa avelao izy mba andeha tsy mety zany Najoro. Tsy anjaranao ny solony eloka tsy nataonao. Mandeana mody anaka fa vizana loatra ianao. Tsiry dada. Tsy alo eto anilanao eto raha mbola mijanona ty ianao. Ka voaterina dia efa nareo ana raha izao fa anahirana azy izao. Fa inona ny olana brigadier? Mangataka ny amelana azy ody izy madame le commissaire. Nefa araka ny toromarika dia tsy tokony ody izy ratsy voalohany vola. Angamba tompoko tsy misy tsy mahafantatra io raiko io raha mbola eto Antsirabe. Ary tsy mbola nisy na dia iray aza ny lavontsy tamin'ny sy nitady fanasitranana tamin'ny alalan'ny fahaizany ka tsy niraisiny raha mbola vitany izany. Ankehitriny anefa toa olona tsy mahafantatra azy daholo ny olona. Toa lasa vahiny amin'izany dokotera fenitra izany daholo ny rehetra. Sendra ny tsinam-poizina hono ny rariny tavozavoza angamba izy ka resy lainga tsara lahatra. Ary tsy mba manana lamosina piaro dada ka mizaka ny tsy nataony. Na izany aza fantatro tsara dada. Haiko hatramin'ny farany kely indrindra ny toetrany. Tsy izy mihitsy re tompoko no hanodikodin'izany vola 30 tapitrisa ariary izany e. Nataony inona ary nalefany ahy izany? Zaho anefa ity zanany mbola manao izay ahitany io vola io. Lainga sy fanosora-potakazo fotsiny izao ary mino aho fa mbola eloko ny ela tamin'ireny aferana kolera teto Antsirabe reny ihany no anton'izao. Tsy manome tsiny anareo raha hitazona azy ety nareo saingy ny fiangaviako rehefa tsy afaka hody izy. Za dia za tokana tsy hananany roa fa za ihany ny zanany. Fomba fiteniny hoe ny zanaka mahafoy ray aman-dreny fa
Indray aman-dreny kosa tsy mamafoy zanaka. Ahitiko izany fiteny izany ankehitriny. Tsy mafoy io raiko io a. Arak'izany dia naofononareo nataonareo inona dia hijanona hiaraka amin'ny eto a. Tsy hody ahy hijanona eto a. Izao nisy brigadier a. Eny madame le commissaire. Ento ny fiaratsika dia atery-mody ry zareo. Voaray madame le commissaire. Dia izao nisy mademoiselle a. Eny tompo. Haiko tsara izany fitiavan'ny zanaka vaviny rainy izany. Moa araka ny voalazanao teo dia ianao rery izany ny zanany. Ary hono afa-pifaninana ianao sy ity zazavavy iray ity? Mpiara-miasa izay tompoko. Ay, mandehana ry aloha moa dia amin'ny alatsinainy maraina miverena. Raha pitso mantsy sabotsy dia sarotra be ny firehetevantsika azy. Misaotra indrindra re tompoko. Tena miala tsiny afa. Aza mandatra dranomasy tsony moa e. Mandehana fa manjary manome fondrainao indray anie. Nefa efa jereo ty zavatra mahazo azy efa tsy fidiny. Eny tompo. Misaotra indrindra Ramatoa commissaire. Tsy misy tokony hisaorana izany dokotera. Miala tsiny fa na te hamela malalaka anareo azy zahay dia ny baiko mahazo anay koa tsy maintsy tanterahanay. Aza adiny fa ny fanjakana mihitsy no mitory anao a. Fantatsara izany tompoko. Mandehana ary dia matory tsara amin'ny alatsinainy maraina indray a. Eny ary tompoko. Eny tompoko. Dia ahoana izany izao no hevitra menotika an'ity vola ity anaka? Hosontoniko daholo aloha izay efa mba tahiriko andry dada. Dia entiko amenono izay mba kely ho vita. Tena tsy mety izany anaka. Tsy mety mihitsy izany. Za koa angamba aloha mety hody kely any an-trano dia hidinika amin'ireo ray aman-dreniko amin'izay tokony hanampiananao dokotera. Ka na ny fahasarana aza very Sylvia efa jereo. Inona no anahirananao azy amin'izany kosa? Mahita sy mahafantatra izay olazaiko amin'ny dry dokotera. Eny ary. Soa no ny fanaovantsika. Soa ihany koa ny vitanao tamiko. Tsy toy izao raha tsy teo ianao. Mendrika ny amaly fity amin'izao ady sarotra atrehanao izao izay. Misaotra anao Sylvia. Na izany kosa aza Sylvia, aoka tsy handery andry zareo kosa ianao a. Fa ny manahirana ny saiko izao dia ahoana ki? Efa tokony hiverina hamonjy asa amin'ny alatsinainy izao ka. Mandehana aloha indry miakatra amin'ny alahady dia ampitondraiko taratasy ho any am-piasana. Sady arahako telefona fa hanao prolongation ny congé koa. Tsy hamela ny dady rereto ahy. Vao manomboka mandray asa ve no anaka dia hanao prolongation sahady? Non dada, ambony amiko ianao no ny asako. Manorata ary dia ateriko any. Dia indry milaza fa tsy maintsy vita alohan'ny faran'ny volana ny vola sisa. Aiza no ahitana an'izany? Eno a. Andriamanitra tsy mamely irery antsika izany amin'izao mahazo antsika izao. Tsy maintsy mahita io amin'io vola io a. Eny ary aloha e. Efa alina loatra ny andro fa mandana amin'izay aloha nareo roa matory fa apitsiko miresaka tsika. Andao ary. Sa ho bataina ty ny kidorontsika roa dia manao tapitany eto sika roa. Tsy maninona ka, sady malalaka raha teo ny efitra. Fa maninona ka i? Afaka matory any amin'ny efitranareo ianareo fa tsy misy atahoranareo ny amiko. Andao sika sasa aloha Sylvia dia misolo akanjo mandry dia bataina ty ny kidorontsika rehefa avy eo. Andao ary. Andao ary efa izay no hitanareo fa mety. Fa hono ary dada? Eny anaka. Amfiry izany sika mianaka no hamonjy eny amin'ny Brown commissariat? Raha ny tena malana izany dia tokony hamonjy eny première heure sika. Nefa za zao mbola sakiaka an'ilay volany amin'ny Brown tiaviko. Izao ary no andao atao e. Ie. Ianao mandeha eny a dia izaho avy hatrany dia hamonjy eny amin'ny toeram-piasana zareo. Dia eny aho izany tratranao a. Izay tokoa no aleo atao fa hono ahy. Isika koa moa tsy mba misy ny resahana ny dianay fa avy dia reny no nitsenanay tato. Eny tokoa anaka. Ny eniko fotsiny dia ny hoe efatra tapitisa ny vola azonareo. Ie. Mbola tantaraiko amin'ny dada no nahatonga izany fa ny tiako anontaniana ny dada dia ny hoe ay ve sika ity ka manana omby vosotra ngeza be toy ireny dia tsy mba nilazainao anakory? Eny manana an'izay tokoa tsika saingy fanahiniako mihitsy tsy nilazana izany taminao. Fa nahoana? Inona izany sisa mba hiavotanao sy hoarinao any afara raha toka ho tapitra mity daholo ny fananantsika mianaka? Dada, efa mba niteny taminao kosa ane aho hoe aza mbola mieritreritra an'izany ho aho. Izay hanavotana anao izao no tsy maintsy atao. Eny ary. Fa mba manahoana nefa reo amintsika reo any? Ao izy ao ry dada. Tsara, tomady.
ary hitako tena matanjaka be a. Zany a. Mahafinaritra ery dada ny mahita azy mitolatola-trafo mamonjy vala. Sady hainy bera tsara koa no mitaiza azoko. Lehibe ry zany no nilazan'izany taminao. Ie. Eny anaka, atsika tokoa reny fa mba noeritreretiko atao fiandry amin'izay mety ho tsy ho aposiny. Eny marina ny dada nefa milaza aminao a fa raha tsy ampy ny vola dia tsy maintsy asaiko amidiny bera aloha io ny sasany mba anavotana anao a. Ao fa ho hitantsika ihany izay anaovana azy fa olo anaka. Endry dada. Mba nanahoana aloha ny dinareo Sylvia tany ohatrany mba te hiaino izay niseho tany ako. Tia ary aloha ny kafe nikarakaraiko any dada dia tiako ny mofo. Dia sady misotro dada no miaino a. Dia verinao tony zazakely mihitsy aro najoro a. Karakaraina manokana mihitsy. Efa mba nandany mondry kely tamiko ianao sy mama fony ambola kely. Eny anaka. Amin'izao kosa satria mama efa tsy eto intsony dia anjarako indray izany izao no mikarakara ny dada. Eny hoay. Hoay saika adiniko fa ay koa moa misy ronono ao. Andraso kely fa alaiko vetivety izay dia izay avao mitantara ny dada ny dianay. Eny ary anaka. Ie, tafarotsaka aloha iny mademoiselle, nefa tsaroa fa mbola misy 30 millions zany a, nefa ny fotoana tsy maintsy anenjehanareo azy tefa 10 andro sisa. Matokisa ianao commissaire, aza matahotra fa tsy maintsy feniko alohan'ny farany volana io. Zaho no aoka ho tompon'antoka fa aza miresaka mitady tsony nareo. Fa noho izay zanaka ianao mademoiselle, so mbola teo anao fa raha tsy zay, sahirana izy a. Zany mihitsy anie commissaire no mbola nanalafako ny antsiasako hatramin'ny farany volana. Eno fa raha tsy mahadiso, aiza ianao no miasa ary any Antananarivo tompoko. Mbola roa taona izay no nivoahako teny amin'ny sekoly fanofanana mpiasam-panjakana dia miasa eny anivon'ny faritany Antananarivo a. Ay kosa tsara zany a. Nivoaka ho administrateur civil zany ianao. Eny tompoko ary ezaka indraiko avokoa no nahatafidirako teny. Tena tsara zany. Mety kosa izao ataonao izao a. Izy ary moa tompoko mba hiankinany za rery. Fa ny tena tsy zakako ary tena tiako bory foana dia izay navidy izao fanendrikendrehana ny dadako izao. Ataovao aloha izay ahavitanao io vola sisa io dia ho hitanao foana ny marina ny aoriany. Misaotra indrindra madame le commissaire. Angamba ilaozako amin'izay aloha ianao. Sasamiandry azy mantsy dada any an-trano. Eny ary. Farak' ireny voalazako taminao reny anaka dia aza velan-dehandeha aloha izy fa manahirana amin'ireo mpiara-miasa aminy a. Eny tompoko. Velomy ianao madame le commissaire. Velomy ianao mademoiselle. Manahoana Sylvia? Salama tsara e, nareo no manahoana? Zao mbola salama tsara zao ihany ka miandry izay vaovao avy any Amindry. Zahay ve kindry vao mba miantso? Somary nanendrika kely ny asa kia, fa tsy dia hoe manadino. Manahoana aloha dokotera ao e? Mba hitako mahazoazo aina izy hatramin'izay nijanonako aty izay ka. Ka izao no antony ny atsoko Andry. Ie, miaino Andry a? Efa tafaresaka izay tao an-trano dia misy vola 5 millions de francs mba hanampianareo kia. Rikala, sa manao zavatra tsy araka ny ainao kosa nareo izany e? Araka matola izay n'Andry e, fa izay fomba andefasako azy any Amindry izao no atao ahoana nga? Zao ary aleo fa alefako SMS any Amindry ny numéro de compte dia arotsay ao dia sotoniko aty. Ie, mety izay. Dia alefasy izao ary fa raha riva ihany a dia androtsaka azy ka sady manao korsany ato am-piasana. Eny arakifa dia merci beaucoup demoiselle Sylvia. Raha nanana tahaky dia nataoko izao bavindry. Aza mitapitapy eo e, eo tsy te analeoko. Ka tsy fidiny akosa ny kiny ho tokany. Zay fa aza be resaka eo e. Alefasy izao ny numéro de compte Ndry. Velomy Ndry dia mampamanga any amin'ny dokotera any. Ok ma grande sœur. Bye Ndry. Tapitra mizomany zany anaka ny conseilnao e. Dia inona no tiany dada ho lazainy? Ka mbola mila 15 millions tsika. Nefa efa tapitra narotsaka daholo ny vola sia rehetra miaraka amin'ny alefan'ny Sylvia. Efa tafaresaka tamin'ilay mpiasan'ny banky namako izay anie fa aka vola amin'ny zareo sika. Vola indramina ve zany anaka? Ie. Tena tsy mazoto an'izany kosa ho anaka. Tsy mety zany e. Dada,
fa inona no mampanahy ianao e? Ka ahoana no amerenana ny volan'ny banky? Anjarako ny mamerina azy. Rehefa vita le vola dia milamina ny sainao. Raha izaho mihitsy anaka no akanao hevitra dia tena tsy mazoto amin'izany aho. Ka efa saika vita avokoa ny taratasy e. Soniny talendry zareo sisa dia mivoaka ny vola. Eny ary, raha izay no hitanao fa mety nefa ohatrinona izany no vola indraminao? 20 millions. Ahoana hoe anaka? 20 millions a? Dia nitsanga ny dadana ndre izany. Tsy niteny izy fa lasa nivoaka moramora teo an-davarangana. Fantatro fa tsy tiany mihitsy izany indram-bola izany. Rehefa mindrana vola toy ireny mantso izy tamiko dia matetika atao tsy asian'ireo olona nindramana vola hasiny mihitsy ny pindrana. Gidragidra, teny mahery, fanambaniana aza matetika no azo. Raha izaho hiano data tamin'izay dia tsy mba indram-bola izany mihitsy. Fantatro tsara fa io teny tamiko fahiny io no miverina ao an-tsainy ka nahatonga azy nitsangana ary tsy namaly antsony. Nitsangana ka nanatona azy. Dado? Eny anaka. Maninona kay ny malahelo sy mahaloka be toy izao ny endrikao? Tsy maninona ao anaka. Mandaingy dada e. Tsy maninona aho e. Fantatro fa malahelo dada. Nefa tsarovy anefa raha tsy vitantsika amin'ny farany volana io vola io dia tsy maintsy ampidiriny zareo fitsarana voalohany dada e. Dia mba ho zakako ary ve izany ozy izy ianao? Fantatro tsara izany anaka. Nefa ahoana ny fomba hamerenanao an'io vola io? Izaho anefa tia hainao tsara araka ny henoko dia ohatrany hoe tsy maintsy mbola handalo conseil de discipline hono e. Sanatria ary anaka ka tsy voaverinao ireo vola ireo. Inona no ataoko raha sendra tonga aminao tsy mety ka tsy voaverina ny volan'ny banky? Dada, matokisa ianao. Tsy maintsy vitantsika io e. Eny ary, ao fa manaiky ary ahy. Ka aleo ary ilozako vetivety dada fa andeha ho any amin'ny banky ahy e. Eny ary. Sady any ihany koa zay dia metsena. Inona nefa ny loka mba tsaroany vavan'ny dada e? Raha ohatra ka mety ahita ianao dia ataovy somary maivamaivana dia aleo mba zavatra azo asiana roa. Eny ary, izay fa lasa vetivety ary ahy e. Andao ary. Aleo mihitsy aloha avy hatrany dia antso an'lehibe re. Allo, manao ny serbera? Zao salama tsara zao ihany aloha e. Manahoana ny fandehan'ny fiainan'ny any? Fa inona ny mahatonga an'izany? Zany eny ary, ka mila mitandrina ihany se fa tsy lasy zany a. Fa izao aloha ny tena ny atsoko anse. Manahoana no mitsika ao? Efa mba nanontany mety ho vidiny anankiray ve sy? 20 hetsy ariary e? Tsara zany ka. Fa ny tena tsara dia mba somary miakatra kely sy dia mba mijanona amin'io 20 hetsy io ny vidiny. Ka izao ary e, izao hitadiaby vidy ny omby anankitelo izay lehibe indrindra. Eny ny telo ihany ho ka raha midy daholo dia inandray no ampiasainy seny tany e. Raha toka alefa daholo izy dimy. Zay aloha fa ajanonony roa. Dia mitenena amin'ny dadapaoly dia mba manampy an'izay izy amin'ile olona hividy azy fa atandremo atao trosa. Eny ary, dia mila mahelo ny valin-teniny se zany aho alohan'ity faran'ny volana ity. Amin'ny alatsinainy lesy zany faran'ny volana zany nanahoana ny vokatra? Ny vokatra tena tanimbary e. Tsara zany. Dia aprimy tsara ary aloha e. Zay efa miakatra dia ohatrany hoe alohan'ny paky se mbola hijinjany voan'ny vary any Belanitra. Efa henoko tamin'izy mirahavavy zay ka hoe nampanofanina fa tsy namidy. Ka izany no ilazako amin'izay hoe idadapaoly na tsofa hifanampy amin'izay izy. Zay ary le Silbert fa dia mirahasoa. Aza atao ela loatra ny fitadiavana izay olona hividy an'ilay omby dia aritsahy tahaka ny mahazatra any amin'ny tiaviny miarina varatra izay vola vidin'omby. Eny ary, veloma ary dia mirahasoa an'izay dia tonga tokoa ny alatsinainy.
lasa teny amin'ny praony polisy izay sy dada mba androtsaka ny vola farany. Hitako maivamaivana izy na dia navezatra taminy aza ny eritreritra fa dia mbola vola ho averiny ty vola namerenana ny vola izay nilazaina fa nahodikodiny ty. Mafy taniny izany saingy amiko kosa dia aleoko mieritreritra ny famerenana io vola io toy izay ahita ny dada higadra any amponja. Eny ary izy mianaka, vita soamatsara ty ny famerenana ny vola ka dia misaotra anareo. Indrindra ianao ry Najoro. Na dia vehivavy azy ianao dia hitako fa mendrika satria afaka niatrika tampitoniana iny zava-nitranga eny. Izay no anjara nahita aty amin'ny komisaria dia indro aveko aminao dokotera ny karatra anao. Afaka mamonjy fidiana malalaka ianao. Misaotra indrindra tompoko. Ianao no tena tokony isaoranay raha matokomisera. Na dia teo aza mantsy ny filazana fa tsy mahazo miala ato amin'ity toeram-piasana dia nanana fanteferana taminay mianaka ianao ka afaka no tany an-trano misaotra indrindra tompoko ary engany Andriamanitra mba maharisoanao. Homarika izany fisaoranay izany ny komisera dia ty misy solon-dranom-boankazo avy aminay sy dada. Ty raisy madame le commissaire. Tsy mety kosa izao mademoiselle. Ny asanay neno ataonay e. Fa tsy asanareo kosa ny namela ny dada hody raha ny baiko azonareo. Raiso re tompoko fa vokatry ny fonay Eny ary. Raisiko ty nefa mbola veriko ihany fa noho ny fahafantarako anao dokotera no ahafahako mamela anao hody. Misaotra tompoko. Fitokisanao any dada izany ka mendrika ny ovaliana fitiko ianao. Misy ane tompoko na dia mifankalala izao aza nefa rehefa amin'ny fotoana toy izao dia ohatra ny tsy mba mifankalala akory. Ka samy manana ny fisainany eny ny olona mademoiselle. Eny ary tompoko fa dia misaotra anao betsaka. Dia misaotra indrindra madame le commissaire dia mandra-piaona ianao tompoko. Dia mirarisoa anao dokotera. Misaotra. Tena ny lehibeko any am-piasana ty miandry ty ry dada. Ka raha isonika anary aloha e. Manaja anao Andriamatotale. Eny tompoko. Vao zao mihitsy izay no avy aty amin'ny praony komisaria. Vita ka. Afaka mody izy. Misaotra betsaka indrindra Talea. Efa tokony niditra ny keo tamin'ny valo tokoa fa tsy maintsy mba niandry kely. Eny ary. Tsy maninona? Misaotra indrindra tompoko. Amin'ny alarobia izany. Eny ary fa mandra-peona Andriamatotale. Fa ahoana ho nianaka? Mbola afaka mijanona hatramin'ny alarobia hony ary dada raha mbola tsy milamina ny raharaha mikasika anao Satria no lazainao azy ty zavatra mahazo aty. Ka ahoana kosa ro dada no ahafahako maka congé lava be toy ireny raha tsy miteny taminy Eny ary tsara izany lefa tandremy ihany ny asanaka. Fa tsy andrely sika ry dada fa ny otolakandro ihany dia hoeny amin'ny hopitaly anatitra n'ity taratasy milaza ny fahavitany famerenana ny volo ty Eny ary. Dia ny anankiray ho alefatsika any amin'ny ministera. Marina izany. Ka raha ohatra ane ka tadidiny dada ny adresy andefasana azy, tsy aleo zao dia zao ihany dia alefatsika. Tadidiko ka. Atao photocopie fotsiny dia alefany rehefa avy amarinina eny amin'ny distrika. Marina izany anaka. Andao ary aloha hijery fanaovana photocopie tsika e. Andao avy dia ho eny amin'ny praony distrika fa eny koa ve dia tsisy Ndao ary. Ny ampitson'io andro nanateranay sy dada ny taratasy teny amin'ny hopitaly io dia vao antso hiatrika ny conseil de discipline izy. Vory teo avokoa ireo tompon'andraikitry ny hopitaly sy ny solotenan'ny ministera. Inspektera maro avy any Antananarivo. Toy ireny meloka ho tsarainy ireny mihitsy ny fiheverana ny dada. Rehefa tafapetraka avokoa ireo olona nasaina natrika dia novakiana ilay taratasy izay nirakitra ny eloka nolazaina fa vita ny dada. Novakiana ihany koa ny taratasy avy any amin'ny fitsarana milaza fa tafaverin'ny dada ny vola 20 tapitrisa ariary. Nitsangan'ilay inspektera lehibe avy any amin'ny ministera. Nilaza sy nanazava fohifohy ny anton'izao fivoriana izao. Ary farany dia niteny tamin'ny feo mahery izy no hoe: Docteur Finch, araka ny taratasy avy any amin'ny ramatoa ministry ny fahasalamana. Manomboka an'io dia milaza aminao fa tsy anisan'ny mpiasan'ny fahasalamana intsony ianao. Foana ihany koa ireo tombotsoa rehetra tokony ho azonao nandritra ny fotoana niasanao tato amin'ny ministera.
izay ny fanapakevitry ny conseil de discipline nefa mbola alefanay any amin'ny fitsarany ty vokatry ny fanapakevitry ny ministera ty ho fanamafisana araka ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena tapitra hoy izy ny fivoriana. Ry mpiaino ajaina, azonao aneritreritra angamba nazo any dada taorin'izay fanapakevitra izay. Niakarapoka teo amin'ny tany izy tsy nahatsiaro tena. Nitazana fotsiny ireo dokotera mpitsapy niara-niasa taminy. Ireo infirmier sy infirmiera no naka chariot ka nitondra azy tany amin'ny urgence. Zaho kosa natsapany tenako tsy mbola niaina ny zavatra tahaka izany mihitsy. Tsy maintsy natrehako anefa izany. Hoariko amin'izy ary ty raiko mahandro ty. Ny olona ny manao ratsy azy sady tsy tia azy fa za kosa na ratsy io na meloka io dia raiko izy. Tsy maintsy manao izay anavotana azy a. Fantatro raha teo fa tsy meloka mihitsy dada. Efa fotoana elaela mihitsy vao tavaverina ny ainy dada. Misaotra an'Andriamanitra mbola velona ny raiko. Tsy mba nahalaja-dranomasy intsony ana dia indray mitety akory aza. Fahavononana sy fahasahiana ny velona tao anatiko. Maty dada dia anio, velona dada dia anio. Rehefa hita fa natsiaro teny izy ary efa mba somary niverina ny heriny dia nasaina natery ny ambulance nody izay mianaka. Teo am-pisarahana dia nomen'ilay infirmier ihany faktura ny tsabonany dada miaraka tamin'ny sarany carburant naterany ambulance anay. Iray etsy ariary no nasaina nalonay miaraka amin'ny fanafotom-bola hitsabona azy. Tsy niteny a. Ny masoko no nangano an'ireo vongan-drano masoko efa feno ka mitady tobaka ety ivelan'ireo kamory kely roa namboarin'Andriamanitra. Niezaka nanafin'izany tanteraka mba tsy ho tazany dada izay tsy mitsahatry ny manara-maso ny fihetsiko rehetra. Nomeko ny vola ary mba ho fisaorako ireo infirmier dia nanome roa alina azy ireo a nefa tsy nety nandray izy. Niteny tamiko izy fa malahelo amin'izao atao an'ny dokotera izao daholo ny fikambanan'ireo mpitsapy mpanampy ao amin'ny hopitaly. Na dia verina fa nisy aza hoy izy ny heloka nataony dada dia tsy tokony ho takon'izany kosa ny soavitany ka nampiakatra avy dia avy nilazany hopitaly nandritry ny fotoana ny asany tao. Ny sainto a tsy voatanako tsony fa nirotsaka moramora teo amin'ireo takolako reraky ny adi-tsaina ny ranomasoko. Ay ve hoy any am-poko any mba misy olona ihany mahatsiaro ny soa nataony io raiko io. Eny e, nekeko ny faniriany ty mpitsapy mpanampy ity dia ny tsy andraisan'ny vola taty amiko. Ento anampinanao any amin'ny mbola ho fitsaboana ny dokotera hoy izy. Teo am-pisarahana dia nanome toky ahy izy fa anara-maso ny toe-pahasalamany dada. Za rery sisa no nivaimbaina teo am-pitsanganana teo. Lasa lavitra ny saiko. Nandinika ty zavatra mahazo anay mianaka. Tapitra namidy avokoa ny fanananay amerenana ny vola tsy nohaniny. Lany tamingana ny farim-panananay mianaka tany amin'ny banky. Namidy ny tany teny ambanivohitra. Mbola nindram-bola koa aza amenona ny tsy ampy ary tsy maintsy mbola amerin'ireo ihany koa. Hidady ty nefa niala tamin'ny asany. Tsisy vola iray sy nantsony isam-bolana. Za ty mbola nanany banky troso izay tsy maintsy averina isam-bolana. Andriamanitro, ekeko fa fitsapanao menao anay sy dady izao. Maninona nefa no zahay no tsapainao toy izao? Nisy tsy nety nataonay teo amin'ny fiainana ve sa nisy adity tsy nataonay mianaka? Raha izany re tompony anton'izao rehetra miseho aminay mianaka izao dia miangavy anao a. Miangavy anao mafy a. Toroy aho mba ahalala izay tokony ataoko mba hahafanay miala amin'izao fahoriana izao.
Zay ny fanapa-kevitra ry dada ka asa izay mety ho hevitrao? Eny anaka, manaiky izay hevitrao izay tokoa nefa hanala barakatsika mianaka ane izany e. Aza misain'izany intsony aloha ianao raha mbola hijanona eto. Efa afaka ny barakatsika. Eny izay tokoa aloha e. Mipetraka any amiko dada dia izay entana tena ilaina entina manaraka antsika fa ny sisa kosa amidy. Sitrany mba misy arenantsika mianaka aloha. Izao ary no andao atao e. Eny ary mianao ny dada. Avelao aloha iverina any ambanivohitra dia eny aho miarina tsikelikely. Eny azo atao izany nefa mba ho zakan'ny dada ve ny fiainana eny? Zakako e. Ankoatr'izany ny latsalatsan'ny olona siringazara dia asa fotsiny. Tsy mampanenina zany e. Tsy hangataka amin'ny atsinina. Fa ity anaka misy vaovao lasatra anao. Eny ry dada. Nasaiko namidiny lehibe raha eny omby anankitelo e. Fa maninona e? Sitra ny araky nambaranao teo mba afaka manampy amin'ny hamerenanao ny volan'ny banky izay nondraminaoko. Dada, fa maninona no manao an'izany dada? Efa nataoko anaka. Miandry ny antso avy any amin'ny lehibe raha tsy sisa. Eny ary ko, efa vita izany ko inona no mbarako anao eo tsony. Fa izao no anao viazy ary e. Ny vidiny omby anankiroa anampiana ny velomanareo any. Fa ny anankiray no arotsakisika any amin'ny banky. Tsy maninona rehefa izay no hitanao fa mety. Dia ono aloha e. Oviana izany ianao no andeha monjy ny asanao? Tsy maintsy mandeha rapitso ary dada. Fa maninona kay aloha raha miaraka amiko dada e? Dia ahoana izany ny tranontsika? Atao tsara hity fotsiny re. Tsy maninona fa afaka mandehanao anaka sady efa hijery tsikelikely an'izay entana tsy ilaina ka ho amiditsika mianaka. Rehefa avy eo mijery an'izany entana tsy ilaina izany dada e. Fa izao ny entana mbola ilaintsika izany ka tsy amidy, angamba tonga dia ho entiko miaraka amiko rapitso e. Tena mety mihitsy izay. Aleo ary izay no atao e. Dia mba maka aina aloha dada fa sao reraka loatra indray ka tena tsy lamina mihitsy ane saiko izany andao any dady rery ato izany e. Matokisan'Andriamanitra fotsiny ianao anaka. Asa aloha ry dada na mbola toky azy ihany aka. Tsy haiko tsony ty. Fa lasa dala ve zanako e? Dada, jereo ane ty mahazo antsika mianaka ty e. Izao ve dia ampiny fa mbola mihaino ny vavaka ataontsika ihany izany Andriamanitra izany. Tsy voatery hivaleo ny vavaka anaka. Mbola tsy ho hainao ane izay soa atobany antsika mianaka ny aoriana any e. Eny e, ny fantatro aloha izao dia mila makaina kely dada sao dia reraka be eo. Eny tompoko. Fa hono alitiribera. Ahoana izay? Oviana izany lahy no anatitra ny voleny amin'ny tiavo. Rapitso ihany ka? Ka tokony tsy handeha rera nge lahy e. Fa hoana? Tsy hainy letsy ny fahaizan'ny olona e. Maninona moa raha miaraka sika rô lahy? Fa maika tiako izany dadapoly a. Ndao ary raha afaka ianao. Aleo izay mihitsy no atao fa sao azo tsapony eny an-dalana eny lahy ka anahirana. Fa iza moa izany izao ry dadapoly no mahafantatra fa misy vola tokoa ato e. Orbera, aiza moa no afatara lahany izany.
ny aza-dy olona fotsiny a dia ny fahafantaran'ny olona fa nandafo omby telo tamin'ny sive tsy ariary isanisainy lahy. Marina tokoa izany. Vola be nge zany e. Aleo ary andeha hamonjy fidiana fa sao misy manara-maso ety tokoko no. Dia mba ataovy tsara edy ihany aloha ny trano a. Misaotra betsaka dadapaoly a, fa hono a, ianao ve zany andeha hamonjy le fahoriana amin'ny president? Sarotra be le tsy nitsandianako any a, sady misy lafiny ara-pianakaviana raha teo koa eo aminay. Dia ahoana zany a, nefa mba be ihany anery dadapaoly ny so vitany tamiko izay e, indrindra ny nanamorany iny famarotantsika omby iny. Izao e, aza makeny nga fa izahay teny aminy, sao lesy amozana ny vola ny fandehana lamakany a. Teny aminy, sao lesy amozana ny vola ny fandehana lamakany a. Teny aminy, sao lesy amozana ny vola ny fandehana lamakany a. Teny aminy, sao lesy amozana ny vola ny fandehana lamakany a. Teny aminy, sao lesy amozana ny vola ny fandehana lamakany a. Natolotra anao teo ary ny fizarana faefatra tamin'ilay tantara mitohy nampitondrana ny lohateny hoe fitiavan'ny dada, sanganasany Simon Menjanazy. Ireto avy ireo namelona ny tantara: Ianitra, Lalaina, Mampitony, niaraka tamin'ny Boaz, i Antoine, i Adja Fister, Odilon Rafalmanana, Simon Menjanazy. Nandray feo Odilon, nanatotosa Simon Menjanazy. Mbola itohy.